Falmarabantsika rehetra manaraka ny fandarana tolotra sy tinady eto amin'ny televiziona malagasy asaiko ianareo iaraka aminay eto ohatra amin'ny farany ny fandarana tolotra sy tinady moa dia iresantsika mahakasika ny toe-karena sy ny fiariana. Androany dia hoentiko any Belbaka any Tsorony Mandidy any faritra Bongolava ianareo andeha hijery ny tsenana talata ao Belbaka ao isika ato anatin'ny fandarana tolotra sy tinady amin'ity androany ity. Ny fotoanany maintany tahaka izao manko ny tena isan'ny mampandeha ny tsena any ambanivohitra any indrindra ao anatin'ny fotoanany famadihana isika amin'izao volana septambra izao. Manahoana ary ny tsena any an-toerana amin'izao fotoana izao arahantsika tao anatin'ity fanadihadiana ity ny andinidininy. Efa nanomboka tamin'ny voamangiran-dratsy no namelatra entana ireto mpivarotra marobe eto amin'ny tsenana talata eto Belbaka ireto. Misy ireo mpivarotra vokatra avy any ambanivohitra, misy ihany koa ireo mpitety-tsena amin'ireo komina rehetra ato amin'ny faritra Bongolava. Itony lamba sy akanjo amidin'ny mpitety-tsena itony no tena manaitra ny maso sy betsaka eto amin'ny tsenana talata eto Belbaka. Nandritra ny taona maro dia fotoana tena mampandeha ny tsenan'izy ireo ny fotoam-pamadihana rehefa volana Jolay, Aogositra ary Septambra. Tamin'ity taon'ity kosa nambaran'ireo mpivarotra fa niena be ny mpividy akanjo-pamadihana satria efa mahita lalana mividy amin'ny Facebook ny olona amin'izao fotoana izao. Akanjo sy kojakoja personnalisé na afaka asiana ny soratra sy ny sary izay tiana. Tena anaty fotoana famadihana mihitsy fa ny olona efa azo tena hoe tsy mandeha mihitsy ny tsena satria ny olona efa mandeha any amin'ny Facebook dia manafatra entana izy amin'ny Facebook. Moa plus koa misy an'le opération dia ohatry ny hoe na metsena ny olona dia ohatry ny malaina. Ohatra hoe mividy ohatra t-shirt, lambahoany, akanjo dia tonga dia alefena amin'ny taxi borosy fotsiny dia zay. Izy dia amin'ny ankapobeny tsy dia tena mandeha mihitsy ny tsena satria ny olona koa efa tena ao anatin'ny tsy fananam-bola mihitsy efa mitsinjo fidiran'ny mpianatra. Ny kolotsaina famadihana mitoetra fa ny fanjifan'ny olona kosa mivoatra ka tsy maintsy efa miatrika izay fifaninanana ara-barotra eo amin'ireo mpivarotra amin'ny tambajotra tserasera izay ireto mpitety-tsena ireto. Na izany aza nefa mbola misy ihany ny mpividy ety amin'ny mpivarodamba ety an-tsena. Ambaran'ireo mpivarotra fa mitondra hatramin'ny 10,000 ariary ny ankonana iray rehefa miantsena famadihana. Efa 10 taona angamba zay tamin'ny 2006. Tena nahoana ny fivoaran-tsena tao anatin'izay 10 taona zay? Tateo aoriana nanomboka ratsy ngamba nanomboka teo amin'ny 2020 nakaty nanomboka fa ny tao aloha zay ny tsena mbola tsara. Inona mety nahatonga an'izay? Tsy mety efa sahirana ngamba ny olona efa tsy dia raha le resaka ohatra ny aloha zany le resaka lamba aloha tsy dia miraharaha zay tsoa. Any amin'ilay resaka ohatra hoe PPR na ohatr'izany sisa manahirana ny olona fa amin'izao efa tsy dia misy. Ohatra ny hoe misy zavatra le manokana nga izy vao hoe mividy lamba, mariazy, famadihana ohatr'izany. Dia rehefa mividy ny olona dia inona zany ny karazana lamba ohatry ny ahoana ny tena vidian'ny olona zao? Amin'izao ve arakaraka ny saison izy. Ohatra hoe tonga zao ny paka dia resaka lamaody, jean ohatr'izany no malaza. Fa zao famadihana dia akoa ny ririnina dia ny atsika zao mamely dia jogging ambony ambany akanjo ba reny tena mandeha amin'izao. Ny koa moa zany tena hoentin'ny olona mandeha mamaty amin'ilay any merina ohatr'izay no. Nareo zany rehefa maka entana dia inona le loko ahoana le fisafidianana le entana hoe tony ny tena mandeha any ambanivohitra entana ohatry ny ahoana? Ny entana aloha zany zao ny entana le miloko mena aloha zany zao amin'izao vakatoko ny famadihana zao tsy dia mandeha fa ny ankoatran'izay mandeha daholo rehefa zay tonga eo fidin'ny olona efa tiany dia. Izay loko dia mety daholo zany misy loko manokana hoe marevadrevaka sa matsatsotsatso sa ohatry ny ahoana? Rehefa loko marevaka. Dia ny malabary ireny ve zao mbola mandeha amin'izao satria ny olona ohatry ny efa manarada mody daholo ety ambanivohitra?
Ie misy izany hoe tsy dia mandeha matetika fa le olon-dehibe ny tena tsinjovina amin'ireny ohatra hoe zareo hamonjy mariazy zao zany dia presque reny foana vidiana dia reny zany mba hindrasana zareo koa moa tsy hanao an'ireny t-shirt na kizikizy reny amin'izao malabary ny tena anaovana. Dia ny olona zany zao rehefa mividy dia mety hoe manokana vola ohatrin'ny eo ny mividy anankiray amin'izao hoe amin'ny vidin'entana aloha raha fijereko an'ilay olona mividy eto aloha misy ny sasany hoe manao raha maromaro ny zana dia any amin'ny 10 hetsy 4 hetsy dia landray laniny eto ndray laniny eto zany tsy hoe ndray laniny eto moa zany fa hoentin'ny mihodinkodina eran-tsena mividy an'ilay akanjo dia misy tiany eto aminao dia mividy izy ohatr'izao. Raha misedra ny fifaninanana mitambajotra serasera ireo akanjo hafa misy kosa ireo entana mbola tena mandeha foana. Ny tena mandeha aloha zao dia tena hoe ny lamba tsasa satria tsy maintsy hovidiana ohatra hoe ny fitaovana momba zazakely fa ny tena hoe mandeha raha amin'ny vaninandro hoe tena hoe andehanany akanjo zany dia anatina krismasy sy ny tombovo sy ny andro lehibe zany izy. Nareo zany eza maka entana any Antananarivo dia miakatra foana sa efa misy mpiara-miasa dia mandefa an'ilay izy makaty miakatra foana izay satria raha voatra hoe manantena an'ilay mpiara-miasa dia indray tsara karaka le go ohatra hoe hafa ny afaranao dia hafa ny zavatra tonga dia miakatra ny Antananarivo jirena fotsiny zany hoe ohatr'izao indray zany lamoditin'ny olona dia iny ny ezahana tadiavina. Izany hoe ny olona aty zany tena maharaka an'ilay lamaody sa hoe misy loko hoe loko marevadrevaka sa ohatry ny ahoana ny tena tian'ny olona aty tena maharaka lamaody ny olona aty tsy mandeha tsony ary reny le fluo sy ny tariny taloha reny izy fa efa tena maharaka dia raha voatra hoe tsy maharaka le lamaody ianao dia tsy mandeha mazava ho azy ny tsena izy. Nareo zany zao ny tombony alaina eo amin'ny firisan-jato ny vidin'entana eo arakaraka misy zany eo amin'ny 50 eo 50% eo foana noho ny anakapobeany satria ankoatra ny vidin'entana moa zany dia inona koa ny masokarena ao anatin'ilay entana frais na le bata entana lena amin'ny tsena ary dia efa reny dia efa masokarena daholo satria tsy vita aminay irery tsena le mitondra sy miloloha fa tsy maintsy manakarama olona izay mitona ny entana mandeha makina amin'ny taxi makina amin'ny taxi brosy ohatr'izay. Efa ho folo taona izao ifetra no mivaro-damba mitety tsena amin'ireo komina ato amin'ny faritra Bongolava efa misy fandaharam-potoana raikitra mihitsy ao anatin'ny herinandro. Aiza daholo zany nareo no mitety tsena? Za zao sofedanana dia Belbaka dia Tsinjarivo sy Kiramena dia Antanety be. Dia manao ahoana ny programme ao anatin'ny herinandro zany hoe andro inona makaiza dia avao makaiza? Makaty zao latsinainy sy talata dia avaty indray Tsinjarivo sy Kiramena talata alarobia lakamisy dia zoma miakatra Antananarivo maka entana dia sabotsy indray avy any sabotsy maraina dia lasa ny Antanety be indray. Tsy mody mihitsy zany amin'izany sa mody isaky ny vita tsena? Isaky ny 2 andro mody. Zany aty sa latsinainy sy talata dia tonga ohatrany zao talata arivo dia talata maraina indray dia efa lasa indray ohatr'izay. Fa aiza moa nareo apetraka? Tsoromandidy. Dia aiza maka entana? Antananarivo Andravoangy Bosoara. Amin'izao aloha tsy dia misy tomboaritra be intsony miaina kely amin'ny raha ana Tsoromandidy zao mivarotra dia 2 arivo 3 arivo mihazo amin'ny lamba ray arakaraka masokarena koa fa raha ohatra hoe masokarena na 3 alina na ohatr'izany dia tsy maintsy mba 5 arivo ny ilaina amin'ny lamba ray fa taloha ihany mbola nahazo tomboaritra mba misimisy hoe avy sasaka na ohatr'izany fa zao tsy mahazo. Varotra koa efa mibetsaka amin'izao tena midina daholo ny avany Atsirabe andretrarehetra reo raha misy taona tonga aty daholo mivarotra reo. Moa eto tanàna koa efa misy tena mivarotra. Eto koa efa misy eto isaky ny tanàna moa zany presque misy foana fa le fokotany ihany reny tsy dia misy an'azy. Olona avy any amin'ireo fokotany 40 ato amin'ny komina Belbaka no ankamaroan'ireo mpiantsena rehefa talata tahaka izao. Olona mividy ny vatsy ampiasaina andavanandro toa ny kafe, ny siramamy, ny menaka, ny petrôla sy ny labozia ijoroana sy ny sisa. Eo ihany koa ny laoka azo tehirizina toa ny trondro maina. Na dia efa maro aza ny mpivarotra trondro maina eto amin'ny tsenan'ny Belbaka dia tonga hitsapa-tsena i Mamany Valisoa.
Sa mbola sy dia be sena tetezina fa be matazana ihany any mitetsena dia eto avy any salova reto faritry mainty rano tsy makan'ilay entana fa manafatra fotsiny fiaraha-miasa mifandama dia mandefa izy dia na mandray dia lafo ny entana dia mandefa ny volany alefa amin'ny vola zany alefa amin'ny vola ilay izy satria ilay frais lafo be dia tsy afaka makany tondra midiko reto zao tondro maina ihany fa le besabesaka ny entako moa fa le sy tonga le vadiny entana dia reto any namidiko nandany misy izy hoe ambaamba sira bakarambo patsabe varilava lamori ohatrohatr'izay le izy fa sy tonga moako ny sisany fa reto any namidiko androany iretony sy dia misy kolikoly reto sy dia misy kolikoly zay safidiko an'reto dia misy kolikoly ahoana zany hitanao moka le asa tao rehetra be ny mpamitaka amin'ilay fiaraha-miasa amin'ilay asa tao rehetra be mpamitaka ohatra ny hoe mamitaka daholo zany n'olona amin'izao mila hoe azahoany ianao fotsiny izy dia raha fa nanomboka nanao an'ity trondro ity dia ohatra ny hoe mety ampy ilay izy satria tsy navoafitaka ianao io koa ne tsy arakaraka ny mety aminao koa le fandehanan'ilay tsena misy ny varitra amboarinao tsy mety amin'ilay andronao izy dia ohatra ny hoe tsy mandeha izy aminao zany kanefa jerenao man'olona mandeha rehefa nanao an'ity zany dia ity no hitako mety amiko dia aleoko anjanona nanao an'ity tsy dia misy tombaritra besaka ity fa arivo isakilao ihany no raisina amin'ity fa hoe mba mahalafo besabesaka moa anao dia fa mba mahavita ny androany dia izay kana be matazana afaka piso tsena laka misy ianareo zany rehefa mandeha ohatran'io dia aiza matory zay zay miala maraina miroana tanàna dia tsy matory andalana zany dia tonga maraina eo amin'ilay tsena dia ohatr'izay alohan'ny tsena ohatra hoe miala latsinainy anay dia mahita sambre dia matory amin'ny sambre tsy mahita sambre dia efa matory anaty tôbila fa tsy mahafatatr'olona moa dia any amin'ny fianakaviana dia miala eto sao dia mody any Antsoro mandidy aloha dia miainga maraina indray be matazana mody any Antsoro mandidy aloha dia miala miroy maraina indray makana be matazana ankoatra itony trondro maina avy any amorontsiraka itony dia isan'ny mampiavaka sy mampalaza ny belibaka ihany koa ny trondro maina nakavandra izay vokatra avy any ambanivohitry belibaka avy any akavandra izany trondro maina ilay tena mavorony sy tena matsiro tahaka ny mamany valisoa dia tonga hitsapatsena eto belibaka ihany koa i André mpivarotra arato fandrika entina manarato trondro fangalana trondro dia mandeha izy aty belibaka aty zay vao androa mihitsy vao sambany iny trondro anazy io vao androa mihitsy manokatra anazy nahoana zao ny tsena hatraminaraina vao manomboka mamelatra mihitsy io ohatrinona zany izy tony zany hoe arakaraka ny any fa mandeha metatra izy dia 500 metatra inona tonga nareo nanapa-kevitra hoe andeha hanomboka hivarotra aty belibaka androany zany hoe aty moa be mpanavatra dia tsy maintsy hoe mba hitsapatsapatsena aty zany dia androa vao manomboka dia asa raha mba ety izy ity na ahoana fa mba tonga aty aloha androany manantena hoe holany daholo androany ireo aka miankina ny androany aloha miankina ny androany aloha vao mitsapatsena mihitsy fa ao ihany koa ireo mpitety-tsena efa tena ela ny tonga mivarotra eto belibaka ka efa tena tahaka ny tompo tanàna mihitsy isan'izany ifefe mpivarotra movidipaina efa antaonany maro mahaly ity amita androany dia manahoana zany ny fikenakenaina n'ilay mofo mandrapatonga aty ambanivohitra aty ilay kenakenaina be atao anaty sase misy no anaty goma tsy maintsy misy simba kely foana dia atao ahoana ilay simba ireny zao le simba zany amidy somary moramora fa tsy mitovy an'le tsara le tsara ohatrina dia le simba ohatrina le 100 dia 500 dia tsy mamono antoka ve zay izy mamony antoka rehefa misy tapaka fa zay aloha ny lalana ratsy tsy maintsy asan'izay foana efa ela ve nareo mivarotra mofo taty belibaka efa ela mihitsy tamin'ny efa mofo tamin'ny mofo 300 ty amin'ny 300 tono ny prix taloha mandeha ve ny mofo aty belibaka tsy dia eny eo tsy dia lazaina hoe mandeha loatra fa tonontonona ny lany aty fa taloha izy tena nandeha mitovitovy ihany, mitovitovy foana. nareo zany mahalany mofo firy ao anatin'ny tsena anankiray? 500 500
eo amin'ny valondrato eo arakaraka tsena efa hoe lany ny vola dia midina ihany ny entinao ty memena toerana zany le zavatra hoentina. Ko raha hoe tsy simba zao raha mbola hoentina miverina indray sa mbola azo amidy? Tsy isy aloha sira mety hoe tsisy miverina fa lany eto. Ohatra hoe tsy lany dia atao ahoana? Tsy afaka atao ninina fa hoentina mody lololo. Dia anaovana ino? Misy provanda mena ny zavatra ahodina provanda mena mibidy indray le izy. Commune Tsoromandidy rehetra zany dia anananay daholo sabotsy hoe makany Akadimondo dia lahabe makany Masolo dia makany Ambaratra latsinainy. Dia mody any tanàna matory sa matory any rehetrarehetra any? Tanàna ka mody tanàna foana mandeha mody. Tsy maintsy maka entana kotsy. Mety na dia ohatran'izay foana. Ny mpivarotra moa dia mitady foana ny entana izay mety hanala fahasahiranana ny olona ka everiny fa ho be mpividy. Isan'ny tena be mpividy sady amidy ny mpivarotra maro izao ireo kojakoja mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Resaka plaque zany tena mandeha eto le ambanivohitra tsisy jiro dia ireny tena mandeha. Inona avy zany tena mandeha amin'ireo solaire ireo zao? Le plaque rasirasy tareny le anaovana direct amin'ny téléphone jiro. Dia le radio solaire reny koa? Tsy dia mandeha loatra reny. Ahoana tsy dia mandeha le radio? Ka hainao ihany ny ambanivohitra sa amin'ny resaka arabola. Lampe torche reny koa mety mandeha? Torche aloha mandeha satria betsaka tsy mahatakatra le vidina pétrole ohatr'izany dia torche manodididina ny 2 alina daholo zany latsa-datsaka dia le ngedangeda le vy reny zany lafolafo le rasy tamora. Satria miezaka mitady an'le mora fa reny takatry ny reny zaka be reny zaka ny vidiny olona. Ary le angady toy indray avaizany alaina? Avy any amin'ny faritra Analamanga any reny afara ana district Andriamasina. Ohatrin'ny isaky ny entana eo zany zao ny tombarotra alainareo? Tsy dia betsaka rehefa mahazo mety fotsimbary dia efa misy ho an'vady aman-tsanaka dia efa Matoa milamina ny tsena isaky ny talata dia ao ireo tompon'andraikitra avy amin'ny commune mandrindra izany. Raha resaka tsena dia tena ao anatin'ny fandaminana tsena mihitsy zahay ato amin'ny commune amin'izao fotoana izao. Ao an-tsena moa le hoe fiaonana hoy ny taolatra amin'izay efa mezivezen'ny mpivarotra sy ny mpividy iaonany rehetra ihany koa. Talata ny tsena eto Belbaka dia amin'io tsena talata io misy karazany roa ny mpivarotra zany. Misy ny mpivarotra avy eto an-toerana avy eto Belbaka sy avy amin'ireo fokontany 9 manodidina ny Belbaka tonga eto daholo mitondra ny vokatrany. Eto daholo ny entana rehetrarehetra izay ilaina zany na vorona na legioma ny rehetrarehetra mihitsy zany dia hita ao an-tsena rehefa talata. Dia ankoatran'ireo dia misy ihany koa ny mpitety-tsena filaza azy zareo avy any Tsoromandidy zareo indray mitondra ny resaka lamba sy ny ohatra amin'izao fotoana izao fitaovam-pianarana reny zany tonga eto koa izy tena mandrafitra ny tanàna ity rehefa tonga ny talata. Dia iny moa zany ticket de marché no alain'ny commune amin'iny ho an'izay rehetra misehatra eto zany. Fa rehefa le isan'andro kosa dia misy lamina zany satria tsy miakatra aty an-tsena indray le avy any ambanivohitra tsy tonga akory zareo avy any Tsoromandidy fa ny mponina eto Belbaka misehatra amina fivarotana zany no mivarotra eto. Dia amin'izay fotoana izay indray zay dia mametraka lamina manokana efa misy moa ny tsena fivoarana io isaorana ny fitondram-panjakana isaorana amin'ny maire indrindrandrindra nanatanteraka ny izay tsena izay mba hisiny hoe lamina ao an-tsena. Dia ny fandraisana ndraikitra tamin'izay fotoana izay moa zany dia efa mipetraka mazava hoe nisy ny fizarana tsena dia nisy ny contrat mihitsy napetraka ho an'le olona ao anatin'izany ny fanadiovana ny tsena ny tsy fifindrana satria mila raha maso tsara le izy hoe iza no mivarotra eo dia manaraka tsara n'izay contrat zay. Ny ao anaty tsena aloha hatreto 700 isra ny ao anatin'ny tsena fivoarana io fa ny ety ivelany efa manomboka eo amin'ny fandaminana indray zahay izao izy ny tompoko. Dia eo amin'ilay velany kely eo fotsiny izao mbola vao 500 ny eo mivoaka ny vavahady tsena eo. Fa ny vinavinany monsieur le maire moa zany dia mbola hanangana tsena iray lehibe satria mampalahelo ny olona lasa mipetraka ambany le tsena nefa ny sakafo no amidy. Ny tombontsoa aloha zany dia hoe zahay eto Belbaka zany
afaka hoe tsy mandeha lavitra tsony. Ny olona zany tena nisy tokantrano mihitsy fa ny filana andavanandro dia tena hoe hita eto Belbaka daholo. Ary zahay misy hinana tsara mihitsy an'le bio filazantsika azy, tena hoe mbola le sakafo tena mbola le tsy nisy produit chimique mihitsy zany koa zany ara-pahasalamana ihany koa zany eto Belbaka. Dia zahay zany misitraka an'izay izy tompoko. Tsy mivoaka ny ivelany loatra zany mivola fa dia efa miodikodina eto tanàna eto. Saika olona mpiavy avokoa moa no monina eto Belbaka, ireo merina eto an-tampon-tanàna, ao kosa ireo betsileo sy tandroy sy ireo mpiavy hafa izay misafidy ny monina ny ambanivohitra, miary sy mivelona. Isan'izany indrina izay tonga ny an-tsena teto Belbaka tamin'ity andro tsenana talata ity. Tagna mifokotany ambanivohitra tsanga tsara tanàna. Dia tonga atinareo metsena zany? Aty Belbaka ngay metsena. Isaka talata dia miakatra foana? Tsy afaka fa dia indray andro manko dia isaky indray volana. Dia inona avy zany no etsenana androany? Hangala siramamy, kafe, sira, charge batterina jiro. Dia maharitra ela mihitsy le batterie zany rehefa chargena aty? Indraindray mitapa-bolana eo dia ampitondraina namana rehefa taigna fotoanay. Ohatrinona zany zao nentina etsenana androany? Eo amin'ny 9 aligna eo foao na 2 hetsy eo foao magnodididina izay isaky indray volana. Dia iny tsitsina atao aby satria sady mahoan'ny mpiasa. Dia mividy laoka koa zany nareo aty? Sa tena vidy laoka fa mamboly dia légume dia sy efa te hihinana hena mamono akoho. Eka. Tsy mividy trondro maina? Mitondra indraindray anisan'ny entana vidiana zay. Menaka sy ny sisa, savony. Zany aby zavatra tena ilaina. Fa any aminareo zany tsisy mpivarotra mihitsy? Tsy misy mangazay agny, tany voadezaka dia mpifindra monina manko ny mipetraka ao. Dia voatahorana fa indraindray dahalo manao ny ataony rehefa hitany hoe manao zavatra raha. Nareo koa zany mpifindra monina ny any? Mpifindra monina ngay fa 3 taona ao zao. Mpifindra monina avy aiza? Tagna manandriagna ngay ro mifindra dia Belbaka amin'ny fokotany tsara tanàna eo. Dia mety le fiainana ao an-tsara tanàna ao? Tena izy le taho milamina fotsiny ny tany dia ny réseau téléphone koa tapatapaka fa re zay milamina hitana tagnatin'ny 3 taona zay ary hita tena misy dingana be dia be vita. Mamokatra ny tany? Mamokatra kamo fa midigna. Navy zany ny asa ataonareo any tanàna any? Mamboly vary, mangahazo, katsaka moa dia hita ho tena ny verimbereny kamo tagny teo. Miezaka anao pepiniera satria ny ala eo moa hialany teo satria simbaina atao tanimbary. Dia soloana hazo ambolena. Satria mba ampiakarina tany eto fa ny amin'ny rosa dia mazava ho azy tsy maintsy volany. Nambaran'ny André teo fa ny enta madinika fampiasa andavanandro no tena laharam-pahamehana ho an'ireo mpiantsena rehefa talata. Ka namaro aza ireo épicerie eto Belbaka dia samy mahazo ny anjara-pividiny avokoa izy ireo. Ambaran'ny Madame Lala fa na aty amin'ny 300 kilometatra mialana Antananarivo azy no misy ny commune Belbaka dia mifanahtsahana amin'ny vidin'entana any Antananarivo ihany ny eto an-toerana. Zany nareo maka entana? Any Antananarivo, any Etsetosika, any Miarinarivo. Mangalana entana. Dia tsy maintsy miakatra mihitsy maka entana? Tsy voatery fa miakatra alohany dia azo alefa le commande dia misy mandefa. Misy fiara-miasa any amin'ny mpivarotra any zany zay dia afaka alefa dia misy fotoana koa miakatra ihany. Misy ilaina hatramy madinidinika kely ka hatramin'ny korotarotana dia ilain'ny olona. Izay fantany olona fa ilain'ny olona dia amidy daholo. Vidin'entana zao zay tsy afaka mivarotra fa lafo be mihitsy. Fa tsy maintsy ohatrany hoe fanatsahana ihany amin'ny entana any ambony any. Ndraindray misy entana mora aty aminay ny any ambony any. Tsy afaka mivarotra lafo satria ny olona tsy manana fahefa-mividy hoe atao lafo be. Dia tsy mamono antoka ve zay? Raha hoe ohatra zao resatroka tsaratsara re zao mora le ty aminay any Antananarivo zao izy 125 000 nefa ny anay na 75 80 dia efa alefa. Dia tsy mamono antoka ve zany? Tsy mamono antoka izy fa rehefa hoe misy tombony afaka mivarovarotra dia efa alefa. Satria afaka manafatra foana rehefa lany, afaka mampitondra foana rehefa lany.
ankoatra ny fiatsenana dia fotoana natao ionana sy fampizarana ary fanakalozan-kevitra ihany koa ny tsena talata eto Belbak. Miona ety an-tsena ny mpinamana sy ny fianakaviana, ireo mpivarotra kosa etsy andaniny miezaka mamaritra ireo entana. Rehefa mody any an-tanàna samy mivimbina na miloloha arina ireo avy ny an-tsena miaraka mitongotra mena ny vovoka. Dia tahaka ireny ny tsena any Belbaka tsirony mandida ny faritra Bongolava any fotoana isan'ny tena hoe mahavory olona maro be ao an-tanàna izany tsena isan-kerinandro izany ary fotoana isan'ny tena mampiodina be ny vola any an-toerana ihany koa. Kopa-tanana manokana ho an'ireo mponina ao Belbaka izay inona fa eo ampototry ny vata fahita lavitra avokoa manaraka izao fandaharana izao. Ankasitrahana ihany koa isika rehetra manerana ny Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao izay manaraka tsy tapaka ny fandaharantsika. Mandra-piona amierina ny toizao indray fotoana antsika ato anatin'ny tolotra sy tinady hatrany.